raha nefa nampanazavana nentin'ny ben'ny tanàna ny Ivato alina dia to avy any amin'ny faritra misy ny fiangonana loteriana no niavian'ilay zavatra nipoaka ary io zany mampametra-panontaniana hoe inona ny tanjony raha to ka hitodiana ny tontolo politika dia nisy vanim-potoana tamin'ireny akatoky ny fanatanterahana ny antsoina hoe dinika karakarain'zareo ny von'ny dinika fanavotam-pirenena ny DFP reny ny herisetra izay niatra tamina mpikatroka maromaro tany Fianaratsoa ary mifanina-dalana tamin'izy io dia ampolony eo ireo vatan-dehilahy antsoina hoe gros bras mpikaramanady izay natoby teny amin'ity faritra misy ny trano fanasam-bahiny Ramato raha izay mamonjy Claudine ity. Feo anankiroa no reta amin'izay. Ny feo voalohany dia hoe hoentina miaro sy miambina izany toerana izany so sanatria misy manafika manararoatra. Ny feo faharoa dia hoe ampiasainao mpikaramanady izy ireo amin'ny hetsika izay ataony ankolafikery tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra raha toka isy izay fihetsiketsihana eto an-drenivohitra izay. Tamin'izany fotoana dia efa samy nanana aya ny amin'ny fomba fihetsiky Ramatora izay mamonjy Claudine ny maro ka raha ity zavanitranga omaly ity baraingo no mipetraka ary ny hoe sary mihetsika politika hoentina manasoketany hafa indray ve satria eto moa rehefa misy zavatra tiana anapahana ny rambonsokajin'olona tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra dia amoronana izao zavatra manahirana rehetra izao. Fa ny anankiray ihany koa dia hoe misy endrika herisetra ankolaka ihany koa ve zany hoe mba ahafahana mitondra asa fampiororona satria indraindray tokoa dia misy ny sokajin'olona manana eritreritra fa rariny sitsiny raha toka misy ny oroorona amina trangan-javatra tahaka ireny. Na inona na ahoana aloha ny zavatra mitranga tamin'ity teny Ivato alina ity dia betsaka ny olona tsy miraika intsony satria fantatry ny maro loatra ny ataony fitonana HVM sy mpiarakomana aminy ary isan'ireo mpiarakomana amin'ny HVM ireo Ramatora izay mamonjy Claudine tompon'ity trano fandraisam-bahiny ity tananivon'ny tambajojatserasera tany alina dia efa nahitana taratra izay fomba fihevitry ny maro izay ny amin'ny hoe sinema entina hiampangana ny sasany izay everina fa tiana hokapaina rambo ao amin'izao hetsika teny Ivato izao. Raha tena manam-piniavana ny karoka ny raharaha tokoa ny tompon'andraikitra zany hoe ny marina dia everina fa tsy hivoaka tsy hoela ny vokatry ny fanadihadiana satria poto izay dia efa mpitano amin'ny filaminana zavotany no nanemitra ity toerana ity ary dia mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe rehefa ny fotodrafitrasan'olona mpandraharaha manakaiky ny fitondrana ve ny anjadiny tranga tahaka izao dia poto izay ny fiavian'ny mpitano amin'ny filaminana fa rehefa olom-pirenena tsotra mandraharaha no hiaran'ny tranga tahaka ireny dia zara raha misy raina roa amin'izay efa tratra aoriana vao tonga ireny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ireny. Mbola mampametra-panontaniana ny maro ihany koa zany trangan-javatra rehetra izany.